أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته falintenne manatany arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity fandaharana izay resadresana mahakasika ny finoana islamo ary tamin'ny fandaharana lasa dia efa nanome sy nampanantenantsika fa iresadresaka mahakasika ny fomba fitsenana ny volana Ramadany isika amin'ity fandaharana manaraka ity. Mialohan'ny idirantsika amin'izany fomba itsenana ny volana Ramadany zany satria misy teboka maromaro tokony araina amin'izany dia misy fantaniana anankiroa lehibe izay tokony hipetraka ao an-tsainy tsirairay ary andao ezahana hovaliana izany fantaniana anankiroa izany. Voalohany amin'izany manao hoe isan-taona dia miomana fatratra ny mpino islamo itsenana izany volana Ramadany. Ireo khutba, ireo conférence, ireo fandaharana sy ny rehetrarehetra dia milaza sy mitsahatra mampatsiahy ny mpino islamo amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadany mila fiomanana lehibe. Ka fantahinana mipetraka manao hoe fa maninona ny volana Ramadany no tsenaina amin'ny fomba makotrokotroka tahaka izany tsy tahaka ny volana hafa ny fitsenana azy. Nefa mifantatra ihany koa fa ny volana Ramadany ane ka tsy tafiditra ao anatin'ireo volana efatra masina izay voalazany Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Al-Qur'an Karim. Fantantsika ny volana efatra dia ny volana Muharram, ny volana Rajab, ny volana Dhul-Qa'dah ary ny volana Dhul-Hijja. Izy anankiefatra ireo no volana masina izay efa masina talohan'ny nahatongavan'ny finoana Islam ary nankatoavy ny finoana Islam ny fahamasinana izany ka tsy azon'ireo mpino atao ny miady masina ao anatin'izany na manao zavatra tsy rariny ao anatin'izany volana masina izany. Ka fantahinana mipetraka fa maninona ny volana Ramadany tsy tafiditra ao anatin'ireo volana efatra masina nefa isan-taona ny mpino Islam miomana amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadany fa tsy miomana amin'ny fahatongavana volana hafa. Mba inona loatra re no antony antony nahatonga ireo mpino Islam manao an'izany zavatra zany. Zay no fantanina voalohany. Fantanina faharoa, moa ve atsika zanak'olombelona ihany, atsika mpino Islam ihany no miomana fatratra amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadany zany sa misy zavaboary hafa akoatra ny olombelona miomana amin'ny fahatongavan'izany volana Ramadany zany. Inshallah hovaliantsika ireo fantanina roa ireo. Ny fantanina voalohany fa maninona isan-taona no tsy maintsy tsenaina mankotrokotroka izany volana Ramadany nefa tsy tafiditra amin'ny volana efatra masina eo anatrehan'ny finoana Islam. Ny valiny dia tsotra satria ny volana Ramadany dia manana fifandraisany amin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim. Ka ny zava-drehetra manana ny fifandraisana amin'ny boky masina Al-Qur'an Al-Karim dia lasa manamboninahitra ary izy no sangany ary izy no misongadina indrindra eo amin'ny fiainana andavanandro. Andaontsika haka ohatra maromaro. Voalohany amin'izany dia fantantsika fa Jibril alayhi salam anisany anjely no safidiny maha olehibe n'ireo anjely indrindra amin'ny anjely rehetra any an-danitra sy ny anjely zay mety ifamezivezy ety ambony tany. I Jibril alayhi salam no anjely mendrika indrindra. Satria nahoana? Satria izy ilay anjely nitondra ny boky masina Al-Qur'an Karim avy any amin'ny lanitra fahafito avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka nandeha tamin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ka rariny sy itsiny raha nome amboninahitra izany Jibril alayhi salam zany. Manaraka an'izany tanànan'ny Makka. Tanànan'ny Makka dia anisan'ny tanàna mendrika indrindra ary tsara indrindra ary ao moa misy an'ilay Masjid al-Haram izay soala ataonao indray mandeha fotsiny dia mitovy lanja amin'ny 100,000 soala amin'ny masjid na moské hafa. Ka ny tanànan'ny Makka mendrika no sady tsara indrindra manoloana ny tanàna rehetra maneran'izao tontolo zao satria io ilay tanàna nilatsahany boky masina Al-Qur'an Karim tao amin'izany tanànany Makka izany. Tahaka an'izany ihany koa ny Laylatul Qadr. Ny Laylatul Qadr dia anisany alina mendrika indrindra satria io ilay alina izay nampidinany Allah subhanahu wa ta'ala ilay boky masina Al-Qur'an Karim rariny sy itsiny ka ho mendrika sy manana ny maizy azy izany aliny Laylatul Qadr izany. Ka tsy omena tsiny ihany koa raha ohatra ka ny volana Ramadany no volana
mendrika indrindra tsenaina na omemboninahitra andro amanalina omemboninahitra enimbolana mialohany volana ramadan ireo ny alohalalina antsika tamin'ny finoana islam efa miomana amin'ny fitsenanana zany volana ramadan zany ary enimbolana orina volana ramadan mangataka amin'ny Allah mba ho voaray le asa zay nataony nandritra ny volana ramadan karariny sy itsiny satria io le volana izay nidinany boky masina ny Qur'an Karim ary Allah subhanahu wa ta'ala mitsy efa niteny an'izany ao anatin'ny Qur'an Karim manao hoe shahru ramadan allati unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Ny volana ramadan iny no volana nampidinanay an'izany boky masina ny Qur'an Karim ho taridalana sy fahitsina ho an'ny zanak'olombelona ary porofo miariary amin'ny manavaka ny tsara sy ny ratsy izany boky masina ny Qur'an Karim ka tao anatin'izany volana ramadan no nidinany zany. Tahaka an'izany ihany koa i mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam anisan'ny mpaminany mendrika manamboninahitra indrindra satria izy le mpaminany niantefany zany Qur'an zany ka tahaka an'izany koa ny vahoaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam vahoaka notsongaina ary manana ny maha izy azy satria izy le vahoaka niantefany Qur'an mapiatra ny Qur'an mahay tsy anjery betsaka ny Qur'an ary mahay mamaky ny Qur'an ary isaka ny aliny ramadan izy ireo manao an'izany tarawe sy ny tahajjud amin'ny alalan'ny famakinany zany boky masina ny Qur'an Karim karariny sy itsiny raha ohatra ka vahoaka ny Muhammad no voasafidy ho vahoaka mendrika indrindra sy vahoaka tsara indrindra satria izy nandray an'izany boky masina al-Qur'an Karim zany ka fantanina mipetraka raha ohatra ka ireo zavatra rehetra reo no nandray ny Qur'an no misy fifandraisana amin'ny Qur'an lasa mendrika sy tsara indrindra fantanina mipetraka amintsika raha ohatra ka fonao ary no manana mahay par cœur na mahay tsenjerany zany Qur'an zany mba inona re no lanjany zany fonao zany eo anatreny Allah subhanahu wa ta'ala mino za fa ny fonao no fo tsara indrindra madio indrindra eo anatreny Allah raha mahay tsenjerany zany boky masina al-Qur'an Karim zany natonga ny fo ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam niavaka tamin'ny fo rehetra zay nandalo teto ambony tany satria nalatsaka ny Allah nipetraka sy nitoetra ao anatin'ny fo ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilay boky masina al-Qur'an Karim razany sy itsiny raha ohatra ka ny mpino islam isan-taona mitsena sy miandry fatratra ny fahatongavany zany volana ramadan volana izay feno baraka volana zay namahany Allah subhanahu wa ta'ala ny varavaran'ny lanitra ary anagadrany na anidiny ihany koa ny varavarany afobe ary amatorany ireo devoly zay manelingelina ny zanak'olombelona ao anatin'izany volana ramadan izany zay le fanontaniana voalohany. Fanontaniana faharoa kosa dia hoe moa ve atsika zanak'olombelona irery ihany no mitsena n'izany volana ramadan zany sa misy zavaboarin'ny Allah hafa valiny dia misy zavaboarin'ny Allah hafa akoatrantsika mpino islam akoatrantsika zanak'olombelona no miomana fatratra amin'ny fahatongavany zany volana ramadan zany. Ndao tsika iaraka ijery an'ity hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay miteny izy manao hoe innal jannata la tatazayyan min as-sana ila sana li shahr ramadan. Ny paradisa hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia miaingo fatratra taona aman-taona zany taona ty miaraka amin'ny taona manaraka miaingo izy mandritra n'izany taona anankiray zany noho ninona noho ny fitsenana sy fahatongavany zany volana ramadan izany. Jereo tsara fa paradisa ilay andratra antsika idirana amin'ny andro farany izy amintsika no tsy manantena hiditra ao anatin'ny paradisa ny antony anomponany Allah subhanahu wa ta'ala ny antony ankatoavanao ny teny sy ny didy amandalany Allah dia noho ny fiandrandranao fidirana amin'ny paradisa amin'ny andro farany karariny sy itsiny raha ohatra ka hoe paradisa ihany koa miomana amin'ny fahatongavany zany volana ramadan zany. Dia mitoy ilay hadisy mpaminany sallallahu alaihi wasallam ka niteny izy manao hoe idha jaa ramadan rehefa tonga oziziny zany volana ramadan zany qalatil janna miteny ilay paradisa mangataka doa spesialy amin'ny Allah ilay paradisa ka miteny izy manao hoe Allahumma ja'alni min ibadika sukkana o ry tombo Allah amin'ity volana ramadan zay tonga ty dia mangataka zao mba ataovy maro ireo mpanomponao hiditra sy toetra mandrakizay ato amin'izany paradisa izany. Jereo ilay doa zay nataony zany paradisa zany mahakasika atsika mpino islam mpanatanteraka amin'ny fifezana amin'ny volana ramadan efa i paradisa mihitsy no mangataka an'izany doa zany ka novaliany Allah subhanahu wa ta'ala zany doa zany satria nahoana satria amin'ny volana ramadan folo voalohany amin'ny volana ramadan dia nataony ho famindram-po, folo faharoa nataony ho famelan-keloka
ary ny folo fahatelo dia nataony fanavotana faobe an'ireo mpivavaka sy mpanetry tena ary mpanatanteraka ny fifehezana mba esorona ao anatin'ny afobe raha sendraka tokony hoany mandeha makany amin'ny paradisa izy ireo. Fanavotana faobe noho ninona noho n'ilay doigt zay natao amin'ny paradisa dia novaliny Allah subhanahu wa ta'ala ka nataony amin'ny folo farany amin'ny volana Ramadana fanavotana faobe ho an'olona hiditra makany amin'ny paradisa izany.